mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanomera-batsika revako malala tratra ity sabotsy faharoa amby roapolo ny volana jolay ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika anio dia ny bokin'ny tantara faharoa toko fahaenina, tantara faharoa toko fahaenina andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina, fakitsika amin'ny anaran'i Jesoa. Dia hoy Solomona: Jehovah efa nilaza fa hitoetra eo amin'ny Ezipito izy, nefa izaho efa nanao trano hitoeranao tokoa, dia fitoerana hitoeranao mandrakizay. Ary ny mpanjaka nitodika ka nitsodry rano ny fiangonana dia ny Israely rehetra, nitsangana avokoa ny fiangonana dia ny Israely rehetra, ka nanao hoe: isaorina anie Jehovah Andriamanitry ny Israely fa ny vavany efa niteny tamin'ny Davida raiko. Ary ny tanany no nahatanteraka izany taminy dia ilay hoe: hatramin'ny andro nitondrako ny oloko nivoaka avy tany Egipta, dia tsy mbola nisy tanàna nofidiako tamin'ny firenen'ny Israely rehetra hanaovana trano mba hitoeran'ny anarako, ary tsy nisy olona nofidiako mpanapaka ny Israely oloko, fa nifidy an'i Jerosalema ho hitoeran'ny anarako, ary nifidy an'i Davida ho hanapaka ny Israely oloko. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny fifidianan'Andriamanitra any Jerosalema sy ny fidianan'Andriamanitra any Davida no asehony ity bokin'ny tantara faharoa ity. Jerosalema tanàna masina, Davida mpanjaka. Amin'ny bokin'ny Saotra Masina dia tsy kisendrasendra akory ny hoe fifidianan'Andriamanitra any Davida, izay matetika efa rentsika amin'ny mofinaina, fa eto kosa dia tsy kisendrasendra akory ny fifidianan'Andriamanitra any Jerosalema. Davida no nanorina ny tanànan'i Jerosalema, ary Davida no nanondro any Jerosalema ho renivohitry ny fanjakana. Andriamanitra dia tany am-polohany dia efa nanazava fa tsy mipetraka amin'ny trano izay nataon'ny tanan'olombelona tsy akory izy. Saingy amin'ity bokin'ny tantara faharoa ity dia manazava fa zava-dehibe ny toeran'i Jerosalema, fa tonga tanànan'Andriamanitra, nanaiky olona ao Jerosalema mandrakizay Andriamanitra, hoy ny tenin'ny Solomona eto. Andriamanitra no nifidy ny renivohitry ny fanjakana ho Jerosalema. Mampita-panontaniana isika manao hoe: inona moa ary no toetran'i Jerosalema? Inona no toetran'izany tanàna no fidian'Andriamanitra ho nenan'izany, raha oharina amin'ny inona mahasamihafa azy amin'izay mety ho renivohitra rehetra nisy tamin'ny fotoan'andro na miandrako ankehitriny, fa nahoana reny dia tonga tononon'Andriamanitra ho fonenan'i Jerosalema, fa inona no teolojia na inona no ambadika izany rehetra izany? Tsara manamarika fa rehefa mifidy renivohitra ny firenena tsirairay, arak'izay samy manana ny tantarany, dia tsy hoe zavatra mandeha ho azy akory io, fa misy antony ara-tantara, misy antony ara-politika, misy antony ara-ekônomika, misy antony maro samihafa vao mifidy, vao atao hoe renivohitra ny tanàna anankiray. Fantatsika fa tsy hoe lehibe akory ny tanàna dia atao hoe renivohitra izy. Misy tanàna tsy de lehibe loatra raha oharina amin'ny faritra tanàna sasany, saingy izy natao hoe renivohitra, noho ny antony maro samihafa no mahatonga izany. Ary dia azo lazaina koa Jerosalema, tsy hoe Jerosalema akory no tanàna lehibe indrindra na nandroso indrindra tamin'ny fotoan'andro, fa nisy any Hebrona ohatra, fa Jerosalema no fidian'i Davida ary neken'Andriamanitra ho tanànany ary ho renivohitry ny fanjakan'i Israely. Madagasikara dia manana renivohitra antsoina hoe Antananarivo. Fantatsika rehetra fa Antananarivo dia tany aloha tsy hoe Antananarivo ny anarany, fa Analamanga ny anarany, ary tsy Antananarivo akory no voalohany tanàna nonenan'ny olona teto Antananarivo. Tsisy olona Antananarivo, tsy nisy olona teto, eny nisy ihany fa ny fazimba nonina teto tamin'ny fotoan'andro.
izay vitsivitsy araka volazantsika dray maka manao hoe tanànany nisy vazimba teto Andriampirokana nonona teto Antananarivo tamin'ny fotoana andro, zany hoe nisy olona teto fa nalaina Andrianjaka rehefa lesin'Andrianjaka ny vazimba ty amin'ny taona 1600 dia lasa nametrahany olona 10 teto Antananarivo, 10 lahy, de izay natonga n'Antananarivo ho Antananarivo. Tak'izay koa mitovitovy am'zany ihany ny tantaran'i Jerosalema. Jerosalema dia tanàna izay tanànan'ny Jebozita tamin'ny fokon'ny Kananita, satria tsy tokony adoloantsika fa iny tanànan'ny Palestina iny, zany hoe iny tanàna nisy zanak'Israely de ny Kananita ny monina tao, ary nisy foko 7 tao amin'ny Kananita. Dia anankiray am'ireo foko 7 tao amin'ny Kananita reo ny Jebozita. Reo Jebosita reo de somary mafimafy ny fiarovana ny tanànan'ny Jebosita. Ary na de efa tafiditra tao Jerosalema na tafiditra tamin'ny tany Kanana iny zany ny foko 12 de ny Jebosita mbola tao ihany, mbola niaraka tamin'ny zanak'Israely tao ihany. Fa aty amin'ny andron'ny Davida, zany hoe nandritra ny andron'ny mpitsara hatramin'ny andron'ny mpitsara Saoly mpanjaka, dia mbola tanànan'ny Jebosita ihany Jerosalema. Fa rehefa nanjaka Davida, tonga mpanjaka Davida, dia nalainy nanoreseny zay vao fitateraka ny fampandritany, dia azony resiny ny Jebosita. Hitantsika eo amin'ny bokin'ny Samoela faharoa toko 5:5 ka hatramin'ny 9 mitantara ny nakan'i Davida ny tanànan'ny Jebosita zay natao hoe Jerosalema, na tanànan'i Davida na tendrombohitra ireo. Teo ny nanomboka ny hoe lasa tanànan'i Davida, tanànan'i Davida mpanjaka Jerosalema. Raha toa ka mamaky tsara zany tsika de fitatsika fa tsy hoe kisendrasendra akory. Davida de olon-kendry, olona men'Andriamanitra fa indrena, ary raha ohatra ka jerena amin'ny fomba fijeritsika ankehitriny tena nahay politika izy, nahay mitantana izy, nahafantatra tsara hoe zao ny fomba atao entina mampandroso fanjakana, tsy maintsy milamina ny fitatanana-raha-mpanjakana, milamina ny tafika, tsy maintsy manana tafika matanjaka, tafika makato. Davida mihitsy moa no nitary tafika, nanana lamina maro samihafa momba ny fandaminana ny fivavahany Davida zany dia azo lazaina hoe mpalorona na fondateur na fanjakana izay novan'ny Israely rehetra nandimby azy, mpanjaka Israely nandimby azy. De raha ohatra hoe ka mijery de izao Davida rehefa nosorana mpanjaka de tany Hebrona. Io tanàna antsoina hoe Hebrona io dia tao anatin'ny faritaniny antsoina hoe Joda. Zanak'Israely zany de nizara foko 12, ary isaky ny foko 12 de manana tanàna lehibe zay onenany avy reo, izay karazan-drazany renivohitra, lay isaparitra, nanana zay tanàna lehibe tany amin'ny Efraima, nanana ny azy ny tany Benjamina, nanana ny azy ny tany amin'ny Simeona sy ny sisa rehetra, reo foko 12 dia samy nanana ny azy. Fa ny Joda kosa dia tao Hebrona. Tao Hebrona Davida no nosorana mpanjaka, ary dia io fantatsika tsara ny olana teo amin'ny fokony Hebrona, ny fokony Joda sy ny fokony Efraima. Tsy nifankahazo mihitsy ny fokony Joda sy ny fokony Efraima, na dia samy hoe taranak'Israely ary izy, satria samy foko lehibe de lehibe, foko matanjaka, foko samy manana ny maha izy azy. Efraima de taranaky Josefa, dia Josefa moa zany de nandova anankiroa, de Efraima sy Manase, samy taranaky Josefa no hoe Josefa patriarka. Dia Josefa nanana foko anankiroa nandova, dia Efraima sy Manase. Ary Efraima de isan'ny lehibe indrindra, nanana tafika lehibe indrindra. Ary rehefa mitantara mandrakariva ny fokony zanak'Israely ny tantany baiboly, de mandrakariva mifanaraka foana ny fitantarana ny fokony Joda sy ny fokony Efraima. Ary hitantsika fa nantantarany Josoa sy Kaleba fotsiny ary, dia ndray Efraima ary ndray Joda. Dia mandrakariva raha mifandona tsy mitovy hevitra ny fokony Joda sy ny fokony Efraima.
afatatika tsara fa rehefa nivaky roa ny fanjakana dia ny fokon'ny Joda sy ny fokon'ny Efraima no nitarika, ny fokon'ny Efraima nanaraka ny Jeroboama sy ireo sivy hafa, ary ny fokon'ny Joda niaraka tamin'ny Benjamina sisa no tavela taty amin'ny fanjakana atsimo. Zany hoe efa any amin'ny andron'ny Josoa de efa somary mpifaninana ihany ny fokon'ny Efraima sy ny fokon'ny Joda. Ary dia fantatra David zay hoe sarotra ny mitondra ny fokon'ny Efraima, tsy ny Efraima ihany fa sarotra nandamina ny raha maro samihafa. De rehefa nifidy renivohitra David de zao ivelan'ireo toerana mbola ty vaovao mihitsy, sady tsy tao amin'ny Efraima, no tsy tao amin'ny Joda, no tsy tany amin'ny Dana, no tsy tany amin'ny Manase, na tsy tany amin'ny Naftaly, tanàna vaovao mihitsy, mbola tsy nisy tompony no nataony Davida renivohitra ny fanjakana. Zay no natonga azy niezaka mafy naka ny tanànan'ny Jebozita hoe io tany io no atao renivohitra rehefa azo. Mafy be niady tamin'ny Jebozita, satria ny Jebozita de nitenitsy hoe na inona na ny jamba sy ny mandringa aza de iady hanohatra anao fa tsy homena ianao ny taninay. Saingy resin'ny Davida ihany ny Jebozita dia nataony taony fanjakana. Fa endrena be mihitsy zany fifitianan'ny Davida ny Jerosalema zany ho renivohitra ny fanjakana hoe tanàna zay vohitra izay mampiavana, vohitra mampiavana amin'ny lafiny hoe tsy any amin'ny fokon'ny Efraima lay kapitala na renivohitra, satria any amin'ny fokon'ny Efraima de mety eritreritra indray ny Joda amin'ilay zay tsy andeha ho any amin'ny Efraima fa nahoana ataony amin'ny Efraima ny renivohitra, na koa mifanohitra amin'izay de tany vaovao mihitsy no zay vao avy nalain'ny Davida no natao renivohitry ny fanjakana Israely. Tsy kisendrasendra akory zany, zay mahatonga ny hoe toerana vaovao zay nampiavana ny ombonana. Rehefa miteny hoe Jerosalema zany tamin'ny andron'ny Davida zay ty amin'ny taona 110 alohan'ny Kristy dia milaza hoe tanànany rehetra zay. Tsy mahagaga raha ohatra ka any amin'ny Salamy 4:100 de misy manao hoe raha manadinanao ary Jerosalemako de aoka iraikitra amin'ny lelako, iraikitra amin'ny lalaniko ny lelako. Satria tanàna nitoeran'ny fon'ny Israely rehetra, nitoeran'ny fon'ny Israely rehetra. Tsy hoe tanàna renivohitra ara-panahy hoe ao ihany Andriamanitra, fa tanàna zay nampiombona azy rehetra, tanàna zay nitoeran'ny fony rehetra a Jerosalema. Eto de amafisiny bokin'ny tantara zany tenin'Andriamanitra zany hoe hoy ny tompo manao hoe fa efa nifidy an'i Jerosalema aho itoerany anarako. Nahoana no itoerany anaran'Andriamanitra izy? Satria tanàna itoeran'ny firaisam-po, tanàna nitoeran'ny fifankatiavana, zay ny vinany Davida raha nanorona ny Jerosalema izy. Tanàna itoeran'ny fifankatiavana, tanàna itoeran'ny tempolin'Andriamanitra. Satria tao Davida no nanorona ny tempoly. Hitantsika ny mitara voalohany tao 4:10 ny nitondrany Davida ny fiaran'ny fanekena honina ao Jerosalema, nitondrany Davida ny teny Mosesy zay rehetra momba ny fiaran'ny fanekena mba ahatserovana ny fanatrehan'Andriamanitra. Zany hoe tiany Davida ho tanànan'Andriamanitra aloha Jerosalema vo tanànan'ny olombelona aza. Zay ny vinan'ny Davida manao hoe aoka aloha ho tanànan'Andriamanitra vo tanànan'ny olona, fa tsy hoe tanànan'ny olona aloha vo tanànan'Andriamanitra, fa napetraky Davida mihitsy aloha ny hoe aoka ho an'Andriamanitra io tanàna io dia ho tanànan'ny olombelona koa izy avy eo. Afako manarenivohitra toy Antananarivo izay araka mizantsika teo hoe tany amin'ny taona 109 na ny marimarina kokoa, misy ihany ny datation sy asany, misy ihany manao hoe 590 no nazahoany Andrianjaka any Analamanga toerana anisy ny vazimba zay naharesen'ny vazimba teto moa. Zany hoe raha ohatra ka manaraka ny datation 590 sika dia afaka roa taona zany tsika de akalaza ny fa 400 taona ny tanàna Antananarivo. Raha ohatra ka hoe manaraka ny datation hoe 1625 na ny 1925 ny daty raisitsika 590 de zao afaka roa taona zany de tokony hatsiaro an'izany ny vahoaka n'Antananarivo hoe afaka fa 400 taona ny tanàna n'Antananarivo. Antananarivo tam'izany fotoana zany hotsika teo de tanàn'Andrianjaka dia tsy mbola renivohitra akory satria ny renivohitra ny fanjakana tamin'ny fotoan'andro dia Ambomanga.
fa tatan'ny mpanjaka tany ino no ataontsika hoe toerana nahaterahan'ny fanjakana teto Antananarivo, fanjakana Merina dia tany Ambohimanga. Fa nanana vina zany Andrianjaka de natazana namba Analamanga zay tsy lavitra n'Ambohimanga dia tafian'ny fahasimban'olona teto Andriambirokana sy ny namany ho tsika zay nandrosotra ny akandrefana. Andriambirokana de Rahiben'Andriambody lova mihina ny Soa iny de lasa nandrosotra ny fahasimba teto de mipetraka tamin'iny faritra andrefana Antananarivo iny antsoina hoe Teroka, Andranoro sy ny sisa rehetra nahazo an'iny Morodava iny Ambojanahary iny Nameno iny rehetra iny zany ny fahazimba rehefa nandrosotra ny akandrefana. Dia napetraka Andrianjaka teto Antananarivo ny ireo arivo lahy natongany hoe tanànan'Arivo lahy, fa mbola tsy tena mbola natao hoe Tananarivo ny anarany tam'zany fa mbola Analamanga ihany fa teo lay arivo lahy. Napetraka Andrianjaka tao ny lapa tsoina hoe Besakana. I Besakana no lazaina ho lapa voalohany indrindra tao amin'ny tanàna zay io ataontsika hoe colline na io tendrombohitra kely zay misy ny rova mandraka ankehitriny io. Misy rova be dehibe moa ao fa tsy hoe anankiray ihany fa be dehibe ny karazana rova tao amin'ny faritra io satria samy nanao ny rovany daholy ny mpanjaka zay no natao. Misy ny Besakana zay arakatantsika toy Andrianjaka, misy ny Mahitsela Fanjaka, misy ny Trano Volandradama, Manjaka Miadana nataon'ny Ranavalona faharoa voalohany, manampy Soa nataon'ny Rasoerina, Fiangonana nataon'ny Ranavalona faharoa, ny Tempoly, de ny lapa Mimasoandro zaika nataony Ranavalona Efratomboky, Ranavalona fahatelo fa iveran'ireo nisy lapa madinidinika tao nisy ny lapa nonenan'ny Rasalimo, lapa nonenan'ny Ranavalona Imafy talohan'ny Anambadiny, talohan'ny talohan'ny mpanjaka azy satria ny mpanjaka tsy niara-monina akory tamin'ny vadiny fa mipetraka ohatra hoe Radama de mipetraka tao amin'ny Tranivolo fa ny vadiny Imavo dia mipetraka tamin'ny lapa kely de tsy tamin'ny toerana anankiray ary Rasalimo koa de mipetraka tamin'ny lapa kely de samy vadiny Radama voalohany. Nisy lapa isan-karazany tao Rary Asina, Imarivo Lanitra, BDB Imasoandro, nisy BDB reo karazany tsara afatra BDB reo totra hoe karazana lapa tao amin'io. Rehefa miteny lapa de tsy voatery hoe trano be mezimezana akory fa lapa trano zay natokana ho nenan'ny mpanjaka. Dia fa mampatsiaro kentana Antananarivo tsika satria manina moa ny resaka ny tanànan'i Jerosalema zay renivohitra ny fanjakana tsy resaka kely ny tanàna zay manitsika betsaka reo hira tamin'ny tononkalo zay hira sy tononkalo ny taonjato faharoapolo izay miresaka ny fahatsarana Antananarivo arivo mirehitra jiro oam-pitenenana zay ny reharehan'ny malagasy na Antananarivo ary Antananarivo zay nahatsirovan'ny malagasy tsy vaky volo rehetra fa renivohitra izay nananany rehetra fifaliana raha vao miteny hoe Antananarivo any atsimo ka hatrany avara za matsiaro hoe tahaky ny Jerosalema izay nampiombona ny rehetra ianarany rehetra fandrosoana, ianarany rehetra fahalalana, ny toeran'ny fahalalana, toeran'ny fahazavan-tsaina, tonga ty Antananarivo ano fahalalana, tonga ty Antananarivo ano fahalalam-pomba isan-karazany tamin'ny taonjato faharoapolo fa 2010 faharoapolo. Ankehitriny moa milaza tsy milaza miara-mahita tsika fa miara-mahita hoe mbola zany ihany ve Antananarivo raha mijery ny fahaltona, ny korotana, ny baranany amin'ny lafin-javatra maro samihafa. Fa hotsika manao hoe afaka taona vitsivitsy de akalaza ny fahefa-jato taona Antananarivo isika. Antananarivo zay tsy avy hatrany de tonga hoe Antananarivo izy fa Andriamasina Valina no azo lazaina ho nampiasa ity anaran'ity hoe Antananarivo Andriamasina Valina zay maty tamin'ny taona 1700 tanoany no nanao Antananarivo hoe Antananarivo. Fa nampalahelo moa rehefa satria Andriamasina Valina nizarainy ny fanjakana, zarainy 4 sa 5 izay de nizarainy 4 sa 5 dia Antananarivo lasa tamin'ilay zaratany aty atsimo dia somary niparitaka be any nisy ady trano nanahirana kely ireo zanak'Andriamasina Valina izay nitondra fa aty amin'ny andro nandrenam-pony Merina aty amin'ny taona 3,770 aty ambadiky ny taona 770 zany 770 zay vao tena niariary andrenam-pony Merina nanondro mazava manao hoe manomboko zao de zao Antananarivo ny renivohitra ny fanjakako. Ambohimanga de renivohitra ara-panahy, capitale spirituelle zany azo ilazana azy
toerana zay nahatserovana ny ara-panahy, ny fomba ny fitahirin'ny fomba ny fivavahana. Fa izao Antananarivo kosa de nataona Andrianampoinimerina ho renivohitry ny fanjakana. Raha miteny Antananarivo de zao tsy tanàna be n'Antananarivo commune urbaine ty loatra, fa i vohitra kely io, vohitra kely zay ny vavahady anankiray de hitantsika io eo am-bavahady mitafy anankiray de teo akaikaiky Anjohiteo anankiray io miakatra an'Andohalo io, mbola hitantsika io ny vavahady. Reny de lay tanàna kely tsy de lehibe loatra. Io no atao hoe Antananarivo tamin'ny Andrianampoinimerina ary tamin'ny any 1920. Fa izay nahafeno n'Antananarivo de tsisy valaka tamin'ny Jerosalema mihitsy ny fiapetrany, tsisy valaka mihitsy tanàna nampiombona, tanàna noheverina hoe fampiombonana, tanàna veverina hoe loharanon'ny saina azadonina fa midika ny teny hoe capitale de avy amin'ny teny latinina izy io, capitalis, izay midika hoe avy any an-doana hoe tahaka ny hoe manomboka any amin'ny loha, amin'ny teny hoe capitale zany de zao tena milaza mihitsy hoe loha no heviny, milaza hoe lohany. Eto raha vao malala de mitodika manokana amin'ny Jerosalema isika. Hoy ny tompo manao hoe izy no nifidy any Jerosalema. Nofidian'Andriamanitra Jerosalema ho renivohitry ny fanjakana satria tanàna ny fampiombonana, tanàna ny fahamasinana, tanàna ny toeran'ny fahazavan-tsaina, tanàna ny toeran'ny fahalalana, ary dia nanaiky nonana tamin'izany Andriamanitra. Afaka malala zao moa aty amin'ny testamenta vaovao tsika de manazava ny testamenta vaovao hoe misy ny Jerosalema vaovao izay avy any an-danitra, izay hitantsika eo amin'ny bokin'ny Apokalipsy 20:20, momba ny Jerosalema vaovao. Fa izay ampianarana tendenjotra masiny de tsika ary de zavatra anankiroa. Ny tanàna zay fidian'Andriamanitra, ny toerana zay fidian'Andriamanitra, onenany tsy Jerosalema ihany fa ny tanàna sy ny trano zay onenantsika, ny fotsika zay onenan'Andriamanitra, ny tanàna zay misy atsika, zay fidintsika onenantsika, hiasantsika, hamelomantsika ny ankonantsika, ivelarantsika de zao voalohany indrindra tokony ho tanàna anjakan'ny fifankatiavana, anjakan'ny fifankatiavana fa tsy ny fisaratsarahana. Dia izay ny dikany hoe Jerosalema, tanàna ny fiadanana. Rehefa mba manorina tanàna ianao na rehefa mipetraka ao anatin'ny tokantrano mazava ho azy de zao, raha tianao na ny ao amin'io tanàna ho Jerosalema de zao aoka hitoetra ao anatin'io tanàna sy vohitra misy anao ny hoe ny fifankatiavana, ny fitiavana, ny fiadanana, tsy ny fikitranana. Zay no antony natonga ny Jerosalema no fidian'Andriamanitra, azay raha teo ny vinany Davida. Fa ny faharoa de zao tanàna ny fahalalana, ny fahadiovana, ny fahazavan-tsaina. Zay le izy. Ny tokantrano zany raha ataonao hoe Jerosalema anao ny tokantranonao, na le faribohitra misy anao de zao tokony kolonao izy, tokony ho diovinao izy, dia Andriamanitra hipetraka ao amin'ny loto. Hitantsika tsara amin'ny bokin'ny Deutéronomie, Andriamanitra ny teny manao hoe zao no izy, tsy mahazo manao maloto ao an-tanànanareo, any ivelan'ny tanàna no ataonareo ny lotonareo sy ny vakonareo. Ary zay dikany teny hoe elo, dia elo moa amin'ny filazantsika azy, fa le natao hoe gihena de zao toerana fanaripako any ivelan'ny tanàna, tsy atrao an-tanàna mihitsy. Fa reo moa adinontsika zay hoe zava-dehibe ny hoe nisaotra masina manazava fa Andriamanitra tsy monina ao anatin'ny loto hoe, ary io loto io tsy hoe loto ara-panahy ihany fa tena lay fako mihitsy. De Andriamanitra tena nanazava an'izay mihitsy ny bokin'ny Deutéronomie, manontolo manao Sondrivo tika izy, nazava manao hoe aoka ny tanàna adio, aoka ny tanàna adio satria mandalo anareo mamangy anareo mitoetra ao aminareo de zao za tsy tia tanàna maloto. Ary raha mijery ny renivohitra ienantsika kehitriny sika de zao tsy milaza miara-mahita fa tsy madio ny tanàna, ary tsy ny renivohitra ihany fa na ny tokantrano misy atsika, na le tanàna kely misy atsika. Ahoana moa Andriamanitra ny fahadiovana, Andriamanitra ny fahamasinana, atsotsika onona nefa ny loto sy ny korotana.
ho tian'Andriamanitra ve zany nefa Andriamanitra malazava fa Andriamanitra ny filaminana jery eo ny atsara ny zavaboarin'Andriamanitra ny fahadiovan'ny rivotra ny ala sy ny tahaka zany nefa tsy ho tsika Andriamanitra ripetraka amintsika izy ngy tonga foana satria ao anatintsika fa tokony eritreritsika ny hoe move vitatsika ny mba mikarakara ny tanàna tahaka ny karakaraan'Andriamanitra atsika afaka malala engane raha mamaky itony boky ny tantara tontsika de atsiaro fa misy ny Jerosalema vaovao zay andrasantsika ny fiaviny fa tsy hoe variana mibanjana ny Jerosalema vaovao ihany isika zay ho avy zay mazava ho azy andrasantsika rehetra amin'ny finoana ho any isika satria mpinina ndray famelan-keloka fa izao am'izao andro antsika izao de mbola eto am'ty tany ty tsika de adiditsika ny mikarakara manadio manamboatra n'zany tanàna zany mba hitenenany tompokoa manao hoe fa efa ny fidy anatananarivo a mba hitoeran'ny anarako ary efa ny fidy anatananarivo mihitsy Andriamanitra misy rano martiora teto nisy olona nisy fiangonana be dehibe naorona teto nisy tempolo kristianina be dehibe nisy toby isan-karazany dia mba engane mba ho tenenin'Andriamanitra koa manao hoe fa za nge efa ny fidy anatananarivo efa ny fidy anatananarivo mba hitoeran'ny anarako ary tanàna nofidin'Andriamanitra tahaka zany keo Tananarivo de mendrika zany fifidianan'Andriamanitra zany ve ny tanàna misy atsika raha tsy kolotsika raha ohatra ka avelantsika ao anatina korotana avelantsika ao anatina faharavana avelantsika ho simba nefa tanàna nofidin'Andriamanitra nandatsahan'ireo razantsika nareo zokontsika ny rany na norenana fiangonana anjatonjatony afaka malala engany atsika hifaly fanomen'Andriamanitra renivohitra Madagasikara renivohitra mampiombona ny malagasy rehetra nefa koa renivohitra zay hitakitsika adidy manandraikitra ny fikotsana azy hivavaka sika tompo am'izao zay noho ny amin'ny tanàna zay nomenao anay ka atsiarovanay ny tantaran'ny Jerosalema ianao no nifidy an'i Jerosalema de ianao koa nifidy ny tanàna misy anay ny renivohitra ny firenenay hitanao ny fahasimbana eto anivon'ny fiarahamonina misy anay eto Tananarivo amin'ny renivohitra ny tsy fandriampahalemana ny korontana ny tsy fanarahan-dalàna ny loto ianao nefa efa nifidy ny renivohitra ho tanàna oneranao Andriamanitra nalatsaka teto ny ranony martiora naorona teto ny fiangonana ary nambara-pahabe maso mihitsy aza fa vohitra sy tanàna anao a-Tananarivo de mivavaka zay tompo mba ho tahaka ny tahinao an'i Jerosalema tahaka ny tsy nanadinonao an'i Jerosalema no tsy anadinonao ny toerana misy ny tsirairay avy ny tokantrano any mba ho Jerosalema tsy ho adininao ny tokantrano misy ny tsirairay avy ary ho Jerosalema tsy ho adininao koa ny renivohitra izay misy anay tompo de omeo anay ny fahazavan-tsaina omeo anay ny fahendrena aizanay mitantana ny tanàna nomenao anay isa tokantrano aizanay mikarakara ny tanàna misy anay isam-batan'olona mamelany erokay tompo raha tsy mahay mikolokolo zay raha tsy mahay mitandrina izahay fa mampahirezanay iray saina amin'ny fikolokoloana iray hina amin'ny fikolokoloana am'izay tanàna misy anay tsirairay avy de ampahirezy tompo izahay am'izao vanim-potoana faran'ny herinandro zao ataovy matoky ianao misaorany tamin'ity herinandro ny farana ity de ataovy mitoetra aminay hatrany Jesoa ny fiadananao sy ny fifalianao ary ataovy manapaka ao am-ponay any fanantenana fa Andriamanitra tianay ianao ary miara-monina aminay mandrakariva am'izay lalana rehetra hitondranao anay dia ataonao mpandresy zahay amin'ny anaranao Jesoa amen.